Matio toko fa 12. Inanotazany mpianatra saloim-bary tamin'ny sabata sy ny naninian'ny fariseo azy. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary nona ny mpianany ka nanoto saloim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha nona izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy afa tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola nivakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manan-tsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, Hosea 4:9, dia tsy mba nanamelo ka ny tsy manan-tsiny ianareo, fa tompo ny sabata ny zanak'olona. Ninasitranan Jesosy ny lehilahy anankiray maty tanana tamin'ny sabata sy ny fahatezeran'ny fariseo noho izany. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any an-kady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamindra lehilahy, ainjiro ny tananao, dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nisotranony avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao izay ahafantarana azy, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiko, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao amin'ny fanahiko, ary tory ny rariny amin'ny jentilisa izy, tsy fanditra na iantso mafy izy, ary tsy hisy andre ny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokian'ny jentilisa. Isaia 42:1-4. Ninasitranan Jesosy ny demoniaka anankiray sy ny namaliany ny teny ratsy nataony ny fariseo. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona, dia nisotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho ny reny fariseo zany dia hoy izy, tsy misy amoahany le inony demonia afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no aharetany fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia
izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entany raha tsy hafatony aloha ny mahery dia vao handrobany ao an-tranony izy? Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona miota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy sy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fa na ahoana ny fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no amohan'ny olona tsara fa na zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amohan'ny olona ratsy fa na zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ny tadiavan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo famantarana sy ny navaliny Jesosy azy. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao zahay. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatrapitady famantarana. Nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona ampaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona hatelon'andro sy hatelon'alina tao an-kibon'ny hazandrano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelon'andro sy hatelon'alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy, fa nibebaka izy tamin'ny torian'ny Jona teny, nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy, fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hiaino ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana fa tsy mahita. Dia hoy izy, ody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany, ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ny nitadiavan'ny ren'i Jesosy sy ny rahalany azy. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalany nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ny ilay nilaza taminy hoe, iza moa no reniko ary iza moa no rahalahiko? Ary nanintsitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko.
fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko.